Amtsikitsikina hatrany no isian'ny Charmel Beauté ny tokantranonao. Ao anatin'ny fankalazana ny fahafolo taonany renany ny Charmel Beauté amin'izao fotoana izao. Ary araka ny efa voalaza ombenombeny dia isy ireo hetsika sy ireo tolotra izay atolotra Charmel Beauté entina ankalazana izany fahafolo taona ny renany izany. Ity ary ny hetsika anankiray izay anisany ampiavaka ity fankalazana ny fahafolo taona ny renany Charmel Beauté ity. Talon de mode, fifaninanana lehibe iray mikasika ny fanaovam-bolo, ny maquillage ary ihany koa ny fampiakanjona. Ianao izay mankafy ity sehatra asa ity no asaina ary amporosihana andrainjara amin'izany fifaninanana talon de mode izany. Tsotra ny fepetra aty andrainjara amin'io fifaninanana talon de mode io ianao. Voalohany aloha dia mila hoe ao anatin'ilay sehatra asa ianao. Mandritra ny volana Jolay no ahafahanao misoratra anarana ety amin'ny Charmel Beauté Ampasapito. Ny fahavalon'ny volana Aogositra no anaovana ny fifanitsanana voalohany. Ny loha hevitra amin'izay dia tendance look. Ny fahaenina ambin'ny folo ny volana Aogositra kosa ny fifanitsanana faharoa. Ny loha hevitra amin'izay kosa dia ny marié. Amin'ny mahafifaninanana azy moa mazava ho azy dia isy ny loka lehibe sy ireo mari-pahatsiarovana izay atolotra ny telo voalohany. Kompresihana ary ianao izay manana talenta miavaka amin'ireo sehatra asa ireo isoratra anarana ary andrainjara amin'ity fifaninanana ity. Masahy mampiseho ny talentanao. Eo amin'ny lafiny fampianarana indray ao anatin'izay fankalazana ny fahafolo taona ny renan'ny Charmel Beauté izay dia mitohy hatrany ilay fihenam-bidy-goavana hatramin'ny 5 isanjato eo amin'ny saram-pianarana raha toa ianao ka tonga hianatra na ho an'ny coiffure na ny esthétique na ny haute couture. Ny Charmel formation moa dia sekoly manana ny fankatoavana ara-panjakana ao aorian'ny fianarana izay raha tovinao ato aminay dia afaka hiatrika azy avy hatrany ianao. Manomboka miditra tsikelikely ao anatin'ny fotoanan'ny fialan-tsasatra koa isika araroty fa misy ny cours de vacances izay ao anatin'izay ihany koa ny fihenam-bidy hatramin'ny 5 isanjato fotoana fohy dia afaka ahaizanao izay fianarana tiana horatsovina na mikasika ny coiffure na ny esthétique io na ny haute couture. Ity indray kosa ny tolotra vaovao be eo amin'izay sehatra ny fampianarana izay manaova formation complète anankiray atao amin'ny Charmel formation fa afaka isafidy module na formation anankiray ianao ho azonao mamaimpona. Izany hoe raha manao formation complète coiffure ianao ohatra dia azonao atao ny misafidy formation modulaire na ao amin'ny esthétique na ao amin'ny haute couture. Mbola maro moa ireo tolotra izay atolotra ianao ety amin'ny Charmel Beauté amin'izao fankalazana ny fahafolo taonana izao fa mampirisika anao zahay tonga avy ety aminay ety amin'ny Charmel Beauté ety Ampasapito fa vonona izahay ny andrainao am'tsikitsikina foana. Open doors for me and you might get some kisses. Don't have a dirty mind.